de faly miarabantsika rehetrarehetra izay mihaino ny onjapeo akiradio am'izao fotoana zao onjapeo zay renesinao miainga avy eto frantsa renesinao manerantany tonga ndray ny fotoana zay isaky ny amin'ny 10 ora riva isaky ny adiny 3 moa de misy ny toriteny izay iarahantsika eto amin'ity androany ity isan'andro moa zany zavatra zany mba tonga atsika hitombo ara-panahy mba tsika atsika ahery ara-panahy avokoa mialohan'ny zavatra rehetra aloha de ivavaka isika mba hanomboantsika zany ten'Andriamanitra zany ary mba ahatonga zany ifarana ihany koa ka raha ifarana zany de ifarana amin'ny fandraisanao hery raha maremilemy ianao na reradreraka ianao na ohatrany somary trotratrotraka ianao am'izao fotoana zao de na amin'ny alana zany ten'Andriamanitra zany indray no ampahery anao ka de ivavaka tsika aloha mialohan'ny zavatra rehetra Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao de tafavoreto indray zay tafavoreto indray zay Jesosy am'izao fotoana zao iaino ny feonao tafavoreto indray zay Jesosy andray hery andray afatra avy aminao ka mitenena tompo fa voninkiana anao zay am'izao fotoana zao raha misy Jesosy zavatra androany mitady anelingelina zao ten'Andriamanitra izao de arovana amin'ny ranao zany ka tsy afaka akasikasika an'izao fandarana zao tsy afaka akasikasika zao toriteny zao ary ny voretra zay afafy Jesosy de tsisy azony devolotsaingoana zany na de ray azy ka de mitenena Jesosy fa voninkiana anao zay alleluia amen ny ten'Andriamanitra zay hojerentsika indray amin'ity androany ity de araka hitantsika ao amin'ny bokin'ny Luka ao amin'ny bokin'ny Luka toko faha 1:10 bokin'ny Luka toko faha 1:10 ka ny andininy voalohany zafady bokin'ny Luka toko faha 10 ka ny andininy fa 10:20 ka hatramin'ny fa 7:30 ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary indro nisy mpahalalana anankiray nitsangana ka naka fanahin Jesosy hoe mpampianatro inona natao ka dovako ny fiainana mandrakizay ary hoy izy taminy inona ny voasoratra amin'ny lalàna manaona ny famakianao azy ary izy nilaza ka nanao hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ary hoy Jesosy taminy marina ny navalinao ataovy zany de ho velona ianao fa izy tana marina ny tenany ka nanao hoe izy ary no namako ary Jesosy namarika nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy any Jerosalema akany Jeriko ka azony jola de nendahany lambany sady nokapohana izy de nilaozany ary rehefa seka maty ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izalany zany ary rehetra lehilahy izy de nandalo azy ary toy izany koa le vita anankiray izay tonga teo de nahita azy nefa nandalo koa fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy ary noho nahita azy de onena de nanatony izy ka nifezy ny feriny sady nasiny dililo sy divay de nampitengeniny ny bibiny ka netiny ho any amin'ny tranom-bahiny de notsabony ary noho ny ampisony de naka de nariro izy de nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinona ny laninao mihoatra no reto de onerako rehefa miverina iza moa amin'izy telo lareo nataonao naman'le azonjola ary hoy izy ilay nianatra azy de hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa amen eto zany de mpahalalana no niresaka tamin'i Jesosy olona mpamaky baiboly olona mahay tsara ny tenin'Andriamanitra mahay tsara ihany koa ny fiainana zay misy eo amin'ny fiarahamonina teny izy hoe inona ozy izy no ataoko mba azahoako ny fiainana mandrakizay de niteneniny teo moa izy ihany de fa nafantatra hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra marina zany ilaintsika mity an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra amin'ny saintsika rehetra amin'ny fanahintsika rehetra sy ny saintsika rehetra fa mbola nanontany ihany izy de ozy Jesosy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao mitovy ihany zany reo samy zavatra tokony ataontsika ihany sady mila mity an'Andriamanitra tsika no mila mity ny namantsika teto le lehilahy de nanontany hoe fa iza nefa ny namako iza le namako ahoana ny ahafahako mity ny namako ahoana no ahafahako maneho fitiavana ny namako iza le namako de teto tenen'i Jesosy iza tokoa moa ny namantsika nisy lehilahy anankiray hoazavainanao ty tantara ty anankiray nidina avy any Jerosalema mantsy de ry amin'ny ambony toerana ery de nidina avy eny de andeha hidina hoeny Jeriko de misy lalana kizokizo zay eo am'le voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa eo ry Barabasy ny mpanafika olona eo amin'ny kizokizo ao zany misy lalana kizokizo any
de eo ny fanendahan'ny olona de izy ty lehilahy ty zany nidina teo de nendahan'ny mpanendaka tam'izany de efa nisy mpanendaka de nendahan'ny olona de nikapohany de nilozany de fa sika maty zany de nilozany de zao ny zavatra mahavariana nidina avy any a nisy mpisorona zany zany de ohatra hoe mety hoe mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny tempolo tao olona mety mifankalala tsara amin'ny ny olona rehetra zay avy nidina tao matetika ny olona mifankalala daholo ary indrindrindrindra ny Israelianina ny zanak'Israely de mifankalala daholo hoe ohatra tsika malagasy hoe mafantatra hoe ty malagasy any amin'ny tany lavitra tsika de matetika mifampijery fotsiny de mifankafantatra hoe gasy io de azo antoka fa fantatry le rehefa nahitan'le olona nitsirara teo zany a voendaka teo naratra teo de nandalo le mpisorona rehefa nandalo le mpisorona de nandalo fotsiny izy nijereny fantany tsara mihitsy fa ray firenena aminy fa nijereny de lasa izy nandeha tsy fantatra de tao anaty eritrerity ty olona ty na izy nietrehitra hoe fa maty io de avy alao eo na ko izy nietrehitra hoe tena tsy te hisahirana amin'io fa alao misy olo-kafa ao ambadika eo mety afaka amonjy azy aby fa lalana mody ny asikolona de lasa izy nandeha nefa raha ny tena marina de io mpisorona iny tokony namany olona io voalohany satria voalohany indrindra zany hoe mpisorona ianao mpisorona zany de tokony anao anana fihetsika hafa noho ny olona ianao anana fo antry ianao ninninona zavatra nahazo ny olona io de nisy olona maratra eo a mila tena toananao io olona io a mila vonjenao io olona io a ianao raha teo mpisorona mpamonjy fanahin'olona de tokony namonjy an'le olona raha ny tena marina de zao azo lazaina ho namany ty anankiray ty ary tena tokony ho namana mihitsy tokony nanavitra tamin'ny mafy tokony nanavitra tao anatin'ny olana tokony nanavitra tao anatin'ny saika maty nge ty olona ty voentaka fa nandalo le mpisorona de nandalo izy nahitandra lehilahy de nandalo azy iny koa nisy olona anankiray levita taranana kilevy mpideran'Andriamanitra olona samy avao amin'ny tempolo izy ireo raha adiny atsika tsara ndray mpisorona ndray levita samy olona mifampikasokasoka amin'Andriamanitra samy olona mpivavaka samy olona mitovy firenena amin'ity lehilahy anankiray zay voendaka ity ary ty lehilahy ty tsy avaiza fa avy any Jerosalema mety possible mihitsy samy avao amin'ny tempolo reo olona reo samy avy niara mivavaka tao reo olona reo possible zany avy any Jerosalema andehidina ho any Jeriko avy any Jerosalema koa reto olona reto na le mpisorona na levita andeha ho any Jeriko ary azo antoka mety possible olona mety olona piray-monina mpiara-monina mihitsy reto azo antoka mety olona nifankalala raha ny olona mpitazana zany nanao tazan-davitra nahitan'ity voendaka ity de rehefa tamy andalo ny mpisorona de efa niteny hoe milamy iny fa olona mifankalala aminy iny tsy maintsy avotany io fa tsy zay ny zavatra nitranga fa nolalovany fotsiny nandalo ny levita de nolalovany fotsiny nefa hitany fa zavatra mahafinaritra de zao amin'ny 5:17 nisy lehilahy anankiray indray nandalo teo amin'ny tanàna io nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy io lehilahy io tsy avy any Jerosalema satria io lehilahy io de Samaritana tsisy ampy ny andehanana io any Jerosalema fantatsika fa ny Samaritana sy ny zanak'Israely de tsy manana zavatra ifampararahana tsy mpinamana tsy mifampahanany raharaha tsy de mifandray firy tantsika tsara le vehivavy anankiray teo amin'ny fatsakana zay fandeha tamin'i Jesosy izay gaga izy rehefa nakarany taminy Jesosy fa tsy tokony hanan-draharaha tsy tokony hanan-draharaha zany ny Samaritana sy ny zanak'Israely zany hoe rehefa tsy mpinamana de afaka atao hoe mpifahavalo fa nandalo ty lehilahy ty avy tany amin'ny nalehany de tonga teo aminy fa noho nahita azy de mahavariana raha lasina babimalala fa honenana azy le Samaritana ndray no honenany le lehilahy zay voentaka ilay hafa firenena ilay tsy tokony hisy ifandraisany taminy izany tena marina io lehilahy io tokony andalo fotsiny fa ny zavatra mahafinaritra de zao Samaritana ty lehilahy ty fa manana toe-po retsy olona anankiroe tsy olona mpivavaka olona avao amin'ny tempony ary olona manana ndraikitra lehibe ao amin'ny tempony
fa tsy nanam-pitiavana tsy mbolaza atao mihitsy hoe onena fa nandalo fotsiny raha lasina baby-malalo za teteny aminao androandry fa samy hafa ny olona miaraka aminao sy ny olona tianao naritsika mieritreritra hoe voadidina olona tena tiatsika voadidina olona be dia be dia mieritreritra anao hoe tsy rery fa ny afantaranao hoe rery ianao a rehefa ao anatiny ianao le misy olana iny am'izay rehefa milamina ny ataonao a namanao daholo zao rehetrarehetra zao mety ny ataonao manamboly ianao ampy ny zavatra rehetra ianao namanao daholo ny olona rehetrarehetra misy olona nge midongo mihitsy no namanao eny andalana rehetrarehetra fantatra hoe ihany namako iny namako akaiky iny misy olona ary miteny mihitsy hoe misy rom-pihavanana zany no sisy nefa lavitra be rehefa mety ny ataonao a rehefa eny ambony borika ianao a rehefa tsy mbola voendaka ianao fa mbola eny aminao ny lambanao eny aminao ny borikinao eny aminao ny arenanao a namanao ny olona samy ao amin'ny tempo samy avao Jerosalema ao Jerosalema fampiarahana tsara mety mifanoroka tsara sy ny sisa fa tamin'ny fotoana anankiray tratran'ny Jiola ty lehilahy ty nahatra indrindra sady naratra saika matiny tsisy teninina ntsony teo amin'ny fiainany tsisy teninina ntsony teo am-pelantanany fa nandalovan'ny olona am'izay izy teo vo niariary am'izay iza ny namako tokoa mihina fa efa nandalo an'izany zavatra zany ianao ary raha mbola tsy nandalo an'izany ianao dia zao fidio ny namana fa tsy zay olona rehetra mifampiresaka aminao dia namanao atao amin'ny ami zao za zao efa manana ami maromaro ihany izy ao manao demande d'ami le olona fa misy fotoana mandinika hoe izy am'reto moa zany ny tena amiako tsy haiko na fa firy 2000 sa firy zao ny amiako firy izy am'reto a betsaka am'reto tsy fantatro kory tsy mbola mifampiresaka tamiko kory fa tsy maninona kory nefa satria nareo manao demande d'ami dia ampaherezina ke nareo dia tinambavaka dia tsy maninona zany fa etiko itenenanao fotsiny hoe misy ny ami dia misy koa ny ami misy ny ami ato amin'ny Facebook mifankalalana fampijerijery misy amin'ny ami ary nge ny antony anaovany demande d'ami anao anaovany zavatra hafa hity afahana mijery akaiky ny fiainanao fotsiny fa tsy maninona koa zany fa tety nisy ami anankiroa tsy ami kay le izy ny namana zay nianteherana sady piray firenena no mpisorona mety mpiara mivavaka fa nandalo fotsiny ny olona fa lehilahy anankiray zay tsy tokony nisy ifandraisan'ny tanana no tonga teo dia honenana azy ary ty lehilahy ty dia nanana toe-po tena toe-po feno fitiavana ohatra magaga raha lasina vavimalala Samaritana ireny nanana an'izany dia magaga fa na dia olona tsy voafidy ary ny Samaritana dia tamintsika tsara fa any amin'ny tantaran'le boka folo lahy ny anankiray tamin'ireo a le sitra le nahita dia niverina Samaritana koa iny lehilahy iny dia magaga ay Samaritana raha lasina baby-malala manam-pitiavana ay Samaritana raha lasina baby-malala afaky ny anam-pitiavana aminao lesona voalohany zany tandremy mihitsika manavakavaka zany hoe zay tsy manandraraha amin'ny Samaritana be dia be tsika manana eritreritra an'izany zay zao zay mivady mandeha mitoro-teny nizy zany nizy na fiangonana izy na fikambanana izy na miteny inona na aviaiza tena hitoriana filazany tsara raha lasina vavimalala tsika zany tsisy an'izany limity tsisy an'izany tsontsika tsisy an'izany tsontsika hoe voafe an'izao zao fa torory fitiavana no manodidina zay mila famonjena eo akaikinao trio filazantsara aza mba manao an'izany hoe tsika tsy mifandray am'rianina tsika tsy mifandray am'rianina fiangonana zao tsy mifandray amin'ny fiangonana zao so ihany zay fa tsy manana fiangonana fa ny Samaritana teto a tsy ndrarahany zany olona mila famonjena io a tsy maintsy avotana io honena azy izy nahatra nge ty lehilahy ty raha lasina baby-malala ny sorony mpanendaka taminy avokoa ny zavatra teny aminy nampanitrainy ty lehilahy ty voendaka fa sofa na dia nandalo aza ny mpisorona sy ny levita zay re firenena aminy sy nehetriretina fa ho namany dia nanontany ty lehilahy ty nanontany an'i Jesosy izy ny namako voavaly ny fanontaniana teto
tsy le namana voasoratra mpiara-makasary aminao ny atao hoe namana fa le namanao mamonjy anao amin'ny andro mahory anao tsy le namanao miaraka aminao mihinana ny masaka fa misy koa manta tsy arahany mihinana aminao fa tonga le miara-mihinana amin'ny manta sy masaka na misoa na ny tsara fa za teteny aminao androany fa le samaritana izay tsy napozina vahiny tsy napozina namana tsy napozina fa nandray an'ity lehilahy ty zao ny zavatra nataony dia nanatony izy ka ny feheziny feriny no karakarainy tamin'ny fony mihitsy raha tsy nababalala ny karakarainy ohatry ny fikarakarana samaritana ohatra anazy no karakarainy ohatry ny fikarakarana samaritana tsy nijereny koa ny karapanondro ty lehilahy ty hoe avaizy ty olona ity samaritana sa israely sa inona fa zany ny atao toetra an'Andriamanitra ary zany tokony ananantsika mpivavaka zany tokony ananantsika kristianina zany tandremo raha lasina babamalala sao dia mba hosongona ny musulman tsika amin'ny toepondra indray fa ny musulman za koa mifandray amin'olona maromaro aty tsy hoe manao publicité andry zareo fa tsika kristianina tsika mahafinaritra manana toepo kristy fa entina hitenena fotsiny hoe aloha tsika mitandrina amin'ny toepo aloha tsika mitandrina amin'le fiarahana amin'ny olona amin'le fiarahana amin'ny raha lasina bavintsika fa ny musulman misy an'izany hoe mandeha anao dia mijanona amina trano anankiray zareo dia fantany fotsiny hoe musulman ny olona ato dia mandontona izy dia mangataka rano dia mena rano dia mifanome rano tsisy problème andry zareo zany fa ny atsika ohatra tsy mbola mety amin'izay zavatra izay fa itoko itenenanao hoe tsy voatery hoe ahasoa daholo akory zany fa zay tsara dia raisitsika fa eto zany teteny aminay ty lehilahy ty dia nikarakarana ty lehilahy voeda ty tahaka nikarakarana samaritana ny fehezy ny feriny dia nasidy diluire sy divay tsabony tsara mihitsy karakarainy tsara mihitsy natao zay ahavelona azy ary tsy vitan'izany dia nasidy diluire sy divay ka nampitengeniny teo amin'ny bibiny izy sady nidina mihitsy io zany le lehilahy dia izy niala teo amin'le teo ambony le boriky fa napetrany teo ty lehilahy zay maratry ty fikarakarana ve misy ohatr' zany raha sy nabavana dia netiny tany amin'ny trano bahiny halleloia tsy hoe nitsabony tena velany teo fa mbola netiny tany amin'ny trano bahiny netiny tany amin'ny hôpitaly tena le tsy haiko na le manara-penitra fa netiny tany amin'ny hôpitaly dia nitsabony ary noho ny ampisony dia nakikadenariro izy ka no hoe ny tompony trano bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinona ny laninao mihoatra no reto dia onerako rehefa miverina zany raha lasina bavimalalina te fitiavana ary fitiavana tena pure zany fitiavana tsy nila tambony zany fa izy nga mieritreritra fa ty olo ty afaka nonitra an'izany fa tsy nitady mpanolotra an'izany izy fa izy ary mbola nonitra alleloia izy ary mbola nonitra raha lasina bavimalala raha mbola tsy ampy reny toe-po tsy hitatsika izany ntsony zany amin'izao fotoana izao toe-po sarotra hita zany ary toe-po tsy hita teo amin'ny Israely zany matona ny mpisorona sy ny levita ary nandalo fotsiny tsy navita zany mainka ve olon-tsotra ny mpisorona sy ny levita le teneniny tenin'Andriamanitra hoe ianareo mifanasiny tany ianareo fitaratra ho an'ny milo tokony ampiseho hoe toetra hoe misy olona maratra io dia atao zany fa ny raisy ny samaritana zay andraikitra zay nanana ny samaritana zay toe-po zay ary tsy nijanona teo izy fa nitsabony le lehilahy dia napetrany tao amin'ny trano bahiny dia zao niteneniny ty misy denari anankiroa raha tsaboy olo io fa raha tsy ampy ariny onerako rehefa miverina zany hoe azo antoka fa mbola hiverina ndray koa izy izany hiverenany izy ny olona dia hiverina amin'ny hôpitaly tsisy anto zany fa hijery ny lehilahy io hoe nanahoana ny fiovany nanahoana ny afarany metimety ve izy zay inona ny zavatra tsy ampy velona ve izy raha mbola tsy metimety dia atao zay havelona anazy za dia teny aminao androany hoy izy Jesosy hoe aminareo izy amin'ireo telo ireo ny namany mazava e zao noteny olona hoe ilay niahatra azy hoy izy Jesosy hoe mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa ary aho teteny amintsika tsirairay avy manao hoe andao sika hanao an'izany be dia be nge raha lasina bavimalala ny olona amin'izao fotoana izao notratran'ny jiolampanakan-dalany dia devoly sy ny satana amin'izao fotoana izao firifiry ny olona hitantsika pahatray ny devoly amin'izao fotoana izao kapohany devoly dia maratra eny an-dalana rehetraretra eny amin'ny fiainana rehetraretra eny be dia be ny olona
maratram-po maratram-panahy am'izao fotoana zao raha lasina mpavimalala be dia beka ny olona am'izao fotoana zao tena ampantrainy ny fahavalo e andaotsika tsy jery fotsiny anrenitsony manomboka androany andaotsika tsy andalo fotsiny anrenitsony manomboka androany fa rehefa tsy ataon'ny mpisorona sy ny levita zany dia aloha ataon'ny samaritana afaka ilay toeran'ny samaritana ve anao androany fa ny samaritana ny voasorana teto fa tena namany io lehilahy io ary ny samaritana no nahita sitraka tamin'i Jesosy teto ny toe-pony ka za teteny aminao androany andaotsika tena hitsinjo ny namantsika andaotsika tena hifampitsinjo misy olona ve hitanao zao mihitsiny hoe tena mahandry ty olona ty ahoana ny ahafahantsika mijery an'izany zay manentana anao manokana zay hitsaky ny amin'ny folo ralina misy fikambanana ataonay manao hoe fikambanana vavaka fiambenana izy io dia fikambanana ahafahana miara-mivavaka isaky ny amin'ny folo ralina eto Frantsa be dia be zany efa mpikambanao am'izao fotoana izao dia ny zavatra ataonay ao fantatrao eo dia miresadresaka dia mifampizara olana am'izao fotoana zao zao olona itenenantsika izao a misy anabavy a migadra am'izao fotoana izao any Koweït tratra ny polisy tsy nisy taratasy dia migadra fa tsy adiny io vehivavy io rery tratra ny jolapanakan-dalana izy zany am'izao fotoana izao fa ndreto zay tsirailay avy zay mpikambana rehetrarehetra samy hafa fiaviany e ato aminay zao mbola malagasy daholo ny ato ny anankiray ihany no tsy malagasy ngamba ny mpikambana ato samy hafa fiaviana sasany avany Sambava avany Dego avany samy manana ny toerako sasany any Koweït any Arabia Saoudite eto Frantsa Canada Belgique Allemagne sy ny sisa fa eto tsisy akijery an'izany raha lasana babala tsisy akantany koa te fiangonana vaizy ianao fa zao fotsiny tratrany jolave ianao andao fehezina ny ferinao alleloia tratrany jolave ianao nampahatrainy jolave ianao andao fasina diloilo sy divay ny ferinao ary dia ho atsangany ianao dia ho ampitaingaina any ambony borika ianao dia alefany anaty trano fitsaboly ianao dia alleloia zany ny tena fiainana kristianina raha lasina mpavimalana ny tena fiainana kristianina dia zany mila manana toe-po alaitsika ny toe-po ny ty samaritany ty amin'ity androany ity dia tsika tsy anana an'izany ntsony hoe mahavita mijery olona misy olona ngena lasina mpavimalana tena taka an'reto mpisorona sy levita rety mahita an'le olona ihany izy hoe nampahantraina voaroba sy ny sisa fa jereny fotsiny dia raha izy mandeha zay raha lasina mpavimalana tsy mahavita mijery an'izany tsy indre mandeha tsindro zay mivady reto no voninahitro an'Andriamanitra mandalo an'ireny toerana misy zordira reny mpitsindroka zordira fotrany tsy mety ny fanahanao hoe Jesosy a fa hoany reto olona reto antaniny masoty ve nareo itoriana teny be da be koa tsy masoty olona nietrehitra le toriteny zany ny mbola tsara ho an'ny olona lavitra ny varina mpangomena anazy no ny toriteny fa tsy fantany fa toriteny manangana ny fiainany za ty rehefa mandeha matetika rehefa mandeha miasa dia mitondra goûter kely a rehefa mandeha any amin'ny eny akaiky ny Paris eny na eny amin'ny akaikikaiky ny tanan-dehibe eny dia misy an'ireny eny ambany tetezany reny misy an'ireny le sirianina sy ny sisa reny mangataka miaraka amin'ny zazakely fa tsy mety amiko zany tsy mame aloha za tsy mihinana za afaka mihinana any an-trano meko ny goûterako meko ny yaourt meko ny rano tsy fantatro iny hoe izy iny fa ny zavatra fantatro dia zao za raha namana iny dia naman'Andriamanitra zay ataoko amin'ireny kely reny ozy ten'Andriamanitra dia tahaka ny ataoko aminazy ka tsy mety amintsika raha lasina mpavimalana mijery olona andalo olona voaroba zany ny olona am'izao fotoana zao mitevoly dia mandroba am'izao fotoana zao ary mitevoly dia tsy tonga raha tsy andrava sy andringana mitevoly dia tsy tonga raha tsy ampahantra sy androba sy anafika fa anjarantsika no mijery am'izao fotoana zao izy zany voendaka am'izao fotoana zao tsangana atao indray tsika androany andao indray tsika hitsangana fa tsika samaritany tsika olaitsika zany toe-pona samaritany zany na dia taranaka voafidy aza reto mpisorona sy levita reto dia nandalo fotsiny any olona voafidy io voafidin'Andriamanitra io le lavoatafika io e fa le samaritana zay tsy dia mahay tenin'Andriamanitra indray no nanana toe-po ary androany tsy ny mahazanak'Andriamanitra anao nijeren'androany tsy ny maha hoe avaiza sy avaiza ianao fa ny toe-ponao manahoana manam-pitiavana ve ianao fa raha manam-pitiavana ianao dia afaka ny ady lavitra fa raha mpisorona sy levita ianao mahay tenin'Andriamanitra ianao mahay zavatra rehetra tokony fatao amin'ny tempoly ianao fa tsy misy fitiavana ianao dia ozy ny tenin'Andriamanitra taka ny kipantsona maneno ianao milaza ianao hoe ty andro rahalahanao ozy ny tenin'Andriamanitra
milaza anao fa tia nefa ny ranahanao zay hitanao ary tsy tianao izy ny tenin'Andriamanitra mandaingy ianao ka milo ny tenenantsika tiako ianao Jesosy de zao tiavo aloha ny manodidina anao tiavo ny manodidina anao fa Jesosy miteny fa zay ataonareo amin'ireny madinika ireny no ataonareo amiko koa ka zao zany amin'izao fotoan'izao de mino aho fa amin'izao fotoan'izao de fotoana ny andro ny fahoriana zao isan'andro ianao mandalo eny amin'ny lalanao eny isan'andro ianao mandalo eny amin'ny mijery an'io Facebook io ianao mijery an'ireo serasera rehetrarehetra eo de mahita olona patra eny devoly mahita olona tena mahantra nge zay tsy indre mandeha tsy indroa mahita olona manao anonsa amin'ireny Facebook reny hoe ty olo ty de mila fanampiana mila vavaka eny fanampiana aloha ataontsika amin'ny anjaran'ny olona le manana fanampiana fa ny antsika ny fanampintsika voalohany indrindra tonga de direct de zao ampidiro aty zany entina mbavaka ampidiro aty zany asiana diloilo sy divainy feriny fa ho atsangana ndray zany olona zany dao ataontsika zany raha no an'izany dao tsika rehetrarehetra eto ay androso ny fanjakan'Andriamanitra raha lasana bavamalala amin'izao fotoan'izao nge raha lasana bavamalala toetran'i Jesosy nge toetran'io Samaritany io toetran'i Jesosy nge io Jesosy nge amin'izao fotoan'izao raha lasana bavamalala mandray ny toeran'le Samaritany mandalo hoe daholy firy ny Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty tompon'ny olona fa ny Andriamanitra ny olona mahita ny olona voaroba mahita ny olona tena efa ho faty fa mandalo fotsiny fa Jesosy raha lasana bavamalala mandalo eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray tsy voafetrana andro zany Jesosy bedin'ny olona taloha hoe sabata ve ianao de manasitra ny olona fa Jesosy tsy voafehany zany misy olona eto izy tokony hafana le lehilahy maty tanana atao amin'ny tempoly de nisitrahan'i Jesosy nametsiny ny olona fa ny olona mametsiny koa tsy avy anasitrana fa Jesosy avy anasitrana Jesosy mety nanao an'izay tamin'ny andro sabata satria izay ny lalàna fa Jesosy nanam-pitiavana de nataon'i Jesosy porofony Jesosy zany ary toetran'i Jesosy io ary toetran'i Jesosy mihitsy io tsy mahay mino tsy rehefa mikarakara tsy mikarakara kely fa rehefa mikarakara de mikarakara be za te ampahery anao androany misy fetra ny vitan'ny olona aminao mety misy any nge namanao hiatranao fa mety mijanona eo amin'ny fanosorana diloilo fotsiny na mety mijanona eo amin'ny famehezana ny fery fotsiny fa nenay Jesosy nay le tsy mety mionona raha tsy tongatra any amin'ny teopitany ianao ameny denary mpikarakara anao ary mbola miteny izy fa mbola hiverina ndray de sady hijery anao izy anara-maso anao nanao hoana no ame karama ndray raha mihoatra ny tokony nataony le olona karama iny Jesosy nge ohatra zany n'izao ary Jesosy maniraka mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'izao fotoana zao mpanompon'Andriamanitra nge raha lasana bavamalala tena ameny Jesosy denary ny mpanompon'Andriamanitra nge raha lasana bavamalala karaky ny esany hamonjena ny olona voaroba sy sisa isan-karazany zao mahazo denary mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra fa ny tena mbola zava-dehibe de zao hiverina Jesosy ary zay rehetra mihoatra vita de honerany tsika amin'izao fotoana tsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra le mpiasa ny fandrimba hely le natao hikarakara ny olona voaroba zay zao efa mba voaroba taloha ny andany devoly teo amin'le kizo lalana kizo nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko de efa saika maty mihitsy efa saika maty ny olana efa saika maty ny famoiza-po efa saika maty ny fakivily isan-karazany fa nandalo Jesosy betsaka ihany nandalo talohan'izay fa nijery fotsiny ny tena maro nohatry ny andro ny hafatesanao azy fa nenay Jesosy nay nandalo teo voninahitra ny eo an'Andriamanitra nandalo teo amin'izany lalany zany izy ary tsy netaminy raha tsy nijanona de ny feheziny ny veriko de nasiany diloilo de nasiany divay de nampiakariny amin'izay anetiny tamin'ny biby ary zao natolony ny mpanompon'Andriamanitra zazoky nge fa nisy mpanompon'Andriamanitra hoe tsy nitaizana ara-panahy nisy mpanompon'Andriamanitra hoe tsy nikarakara ny veriko ary za mino fa omeny Jesosy ny anjara sahaza karama sahaza azy zany olona zany satria ankehitriny de avy voatafika fa nitsangana indray fa za koa tsy anaiky amin'izao fotoana zao ary antony zany zao toriteny zao fa raha mahita ihany koa voatafika de tsy mety amiko ny mijanona fa tsy maintsy ho avy koa tianao takany natao eny ezaka anao mihoatra ary satria tsara no manao mihoatra no manao tsy mihoatra androany teteny aminao hoe Jesosy
mandray toerana ty Samaritany ty am'izao fotoana zao. Raha tena marina tonga raha lasa bavana ina moa fifandraisantsika amin'ny Jesosy zany tsika reto tsy tokony tsika reto ny hafa firenena tsika tsy zanak'Israely fa noho ny amin'ny Jesosy na dia voatafika ary tsika Jesosy mihitsy ny andray an-tanana ny amintsika. Inona voatafika ve ianao? Inona ny zava-misy eo fiainanao amin'izao fotoana izao? Mety nampahantraina ianao, mety tena efa tena mitady vozy ianao hoe tady ho faty mihitsy aty. Fa aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao fa mandalo amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao ilay Samaritana. Dia Jesosy Kristy ary andray ny fiainanao izy, andray an-tanana ny fiainanao izy, karakara ny ferinao izy. Na inona mety zava-mahazo anao amin'izao fotoana izao. Inona mety fampahorinana natao taminao tamin'ity androany ity. Talohan'izao androany izao. Reraka ve ianao? Ketraka ve ianao? Tena efa tena eo ambavahoana ny fahafatesana ve ianao? Efa eo ambavahoana ny fahafatesana ra-panahy ve ianao sa ambavahoana ny fahafatesana ra-nofo? Fa za te hampahiranao androany. Tsika sendrasendra nandraisanao ty tenin'Andriamanitra ty. Misaoran'Andriamanitra sady ianao fa andalo ilay Samaritana tsara fanahy. Dia Jesosy Kristy, le zanak'Andriamanitra velona, le mpanasitrana ny fery rehetra, le balsame ambony karazana indrindra amin'ny balsame. Balsame zany rehefa maratra ny olona taloha dia totoina dia apetraka ravikazo izy io, dia apetraka eo amin'ny fery, vetivety kely dia sitrana. Mijanona ny rà, ohatran'ny solona antibiotika mihitsy, fa Jesosy amin'izao fotoana izao balsame ambony karazana indrindra avy amin'Andriamanitra ho antsika. Jesosy ny tena namantsika. Nanetsika raha rasana vavimalala, mieritreritra mihitsy hoe mbola misy namana akaiky atsika kokoa. Dia tsy mety mihitsy tsika manolotra fiainantsika ho an'i Jesosy. Menatra tsika nareo tenen'ny olona hoe mivavaka. Nareo ny namantsika ohatrany hoe amentsika lanjany kokoa no Jesosy. Androany nisy anabavy ndresaka tamiko nafinaritra namana izy anabavy mafinaritra mahery fo tsara amin'ny manompo an'Andriamanitra. Dia somary ohatrany nalahelo kely izy hoe ohatrany voenjikenjiky ny olona kely fa lasa mivavaka. Ohatrany manomboka angambany mety tady ataka aminy mihitsy ny namany hoe lasa tsy manao an'ilay fomba fanao taloha intsony zany fa manomboka mivavaka. Fa za teteny aminao androany. Za zao nanana namana angambany 500 na 200 tsy fantatro. Fa rehefa nanomboka mivavaka ohatrany tsy nisy namana intsony satria zao tsy anao taloha intsony io ka. Zay olona ao Kristy inge indra tonga olom-baovao ka ianao le olom-baovao iny tsy mety amin'ny olona fa ianao le taloha ihany mety amin'ny olona ianao mamamo eny dia manao mampime eny. Fa rehefa tsy zay dia tsy nety tamin'ny olona intsony fa tsy mampaninona nefa zany. Na iala amintsika ary zao tontolo zao fa Jesosy miaraka amintsika. Alleluia. Fa za tena teteny aminao te hampahery anao androany. Ny olona zay mety manenjinenjika anao eo reo ihany nge nangatapavaka aminareo fa orinao fa mitoizy anao mivavaka be. Za zany te hampahery antsika androany. Raiso Jesosy. Ekeo androany fa Jesosy te hanasitrana ny ferinao. Misy feriny anatin'ny fonao any. Misy feriny anatin'ny sainao any. Za androany teteny aminao. Maneke anao. Fa ho raisiny an-tanana ny fiainanao. Dia ho karakarainy amin'ny fomba tena miavaka ianao. Fa Andriamanitra tsy mahay manao sotapany io Andriamanitra toriko aminao io. Fa rehefa mitsabo izy tena mitsabo. Rehefa manasitrana izy tena manasitrana ny vitainy hatramin'ny farany asany. Ary mbola tsy mionona ary izy. Fa mbola vonona indray izy amin'ny mihoatra izay laniny izay mitsabo anao. Za androany teteny aminao androany. Raiso tanana fotsiny ekeo. Ekeo fa le mpanasitrana ny tonga aminao androany. Le mpanasitrana ny mandalo aminao androany. Tsy ho faty ianao fa ho velona. Tsy ho potika ianao fa ho atsangana indray. Tsy vitatra eo fiainanao fa mbola hitohy. Androany teteny aminao hoe prezenteko aminao fa mananamana akaiky indray ianao manomboka androany. Raha mbola tsy nandrayan'i Jesosy Kristy ho tompo-mpamonjy ny fiainanao dia raiso fa io ny tena namana akaiky indrindra amin'ny namana rehetra. Tsy ny havana akaiky, tsy ny namana akaiky. Misy olona taloha mpanao faty-dra mihitsy hoe tsika mpinamana tsy mifanaritsony. Fa Jesosy ny tena tsy afaka ny anary ianao ary tsy te anary ianao na inona toerana misy ianao. Zao rehetra zao afaka mety miala aminao. Fa Jesosy tena tia anao. Mahereza daholo a. Dia matoka fa voaretsika indray zany afatra zany androany. Efa saika maty le lehilahy ty. Fa natsangana indray a. Notsaboana indray a. Nokarakaraina indray a. Dia indro fa velona izy. Ianao ihany koa ho velona ianao. Raha manaiky a. Notsaboana ilay mpitsabo. Notsaboana ilay Samaritana tsara fanahy. Dia matsangana indray ianao a. Dia ho kolokolo indray momba anao a. Dia mahereza daholo tsika fa ny tompony a ovantsika. Iza ny namako? Jesosy ny namako. Iza ny namanao? Jesosy namantsika. Dia raiso izy fa tsy mampanenina, tsy mampatiantoka ny miaradia aminy. Vonatra dia ho an'Andriamanitra rery ihany a. Dia hoy izy Jesosy any amin'ny farany hoe mandeha ana ary ianao dia mba manaova toy izany koa. Dia androany koa ianao a hanao toy izany manomboka androany zao a
mino a fa tsy havita ntsony ianao hijery olona anaty fanotrana zany tsy havita ntsony ianao hijery olona ao anatina fakiviana zany tsy havita ntsony ianao hijery olona anatina famoizam-po zany fa tsy maintsy tonga ianao de andalo ianao de onena azy ianao de karakara azy de ampaherezo izy na de teny ray na de appel ray isan'andro fosiny ary neny aminao any de teneny izy maherezy ianao tianao Jesosy andao fa tsy maintsy tafatsangana ianao andao fa tsy maintsy miverina am'lohany ny fiainanao de voninahitra ho an'Andriamanitra ianao fa zay ataonao am'ireo olo reo ange zay ataonao am'ireo madinika reo tahaka ny ataonao am' Jesosy tiavy ny namanao de tiavy Jehovah-Andriamanitra ao de voninahitra teo an'Andriamanitra zany de maherezy raha pitso ndray mionetsika raha mbola tsy tonga Jesosy am'vavaka maraina isaky ny amin'ny enina mivantana eto amin'ny akira teo miainka avy eto Frantsa voninahitra teo an'Andriamanitra de mahereza daholo